La mission de la famille vient de commencer son travail et nous avançons dans une bonne ambiance de collaboration. Vonanomboka ny iraky ny FMI mandroso ny asa ary mivelatra amin'ny sehatra rehetra zany. Mety lalandalina kokoa ny asa amin'ity ahafahana mahafantatra ny zavatra rehetra ilain'ny toe-karena malagasy antonona antanina ny rehetra mahakasika ny teknika eo ihany koa mba ahafahanay manoro-hevitra ireo tompona andraikitra. Profond pour comprendre les tendances et les besoins de l'économie malgache. Manodidina ny 720 tapitrisa dolara ny famatsim-bola omeny FMI amin'ny Madagasikara. Filaharam-be no hita ety amin'ny birao fandoavam-bolan'ny Jirama, manararaotra mandony fakturana avokoa ny mpanjifa, manainy sy ny fikatonany indray. Nanitra ny fotoana fikatonan birao, ireo mpanjifa no voatery manantona ny mpiasan'ny Jirama. Tsy mitonga mamanao relevé ny tokantano izy zany, fa ianao manatinaty izy zany dia izy mamy an'le hoe zao ny consommation lanina roa volana azo esoa zany, zay zany aloha tamin'izao. Fa raha tsy manao an'izay zany dia ahoana? Dia tsy tonga dia raha fa tsy tonga mahany zany dia tsy tonga any tokantano izy zany dia tsisy relevé alainy zany any. Matahotra ny fivangon'ny fakturan-jiro ny ankamaroan'ireo mpanjifa noho ny fisian'ny grevy. Iangy eto amin'ny tsenan'ny taozavatra eto amin'ny rotidigy ny asa fanamboarana mandalo ny tetezany Ambotrimanjaka rehefa avy nandalo ny fefilo amin'ny ilany havanan'ny renirano Kopa mahintsy avy eo ary manapaka ny tanimbary eo ambany andrefan'ny commune ny Talatamaty ary miafara eto amin'ny sapanandalany radio Don Bosco izay mampifandray azy amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato. 12 kilometatra no alavany ka ny orinasa sinoa CRBC no tomponantoka. Saro indrindra eto amin'ny tany sy ny firenena ny resaka miaramila na dia manan-javatra ho lazaina ary ny tena aleoko. Misy ampahandalana ihany koa mirefy 9 kilometatra mahery miainga eto amin'ny digy ary miditra ny tanàna Antananarivo. Dia misy 4 branchement mifanaraka amin'iny zany karazana bretelle kely eto an-tapana anankiray dia anaty tanimbary any izy dia miakatra amin'ity eto amin'ny croisement Paon d'Or. Dia branchement rehefa manaraka indray koa eo amin'ny environ 300-350 mètres miala an'le PK0 eto anatina tanimbary iny le izy dia mandalo ho ato amin'le village francophonie izay efa tapahana mantsy izay fotoana izay eto amin'le abattoir dia mandalo andamosiny Maki iny iny ndray. Faharoa ao atsimon'ny Maki mandalo amin'ny fifaranan'le teto iny dia mahazo aty amin'ny boulevard de l'Europe ao akaiky ny lalam-by zao mahadinoko sa raha repera ngeda be ho atsika. Dia misy ray farany zany le eo anelanelany hôpital Manarapenitra sy le abattoir amin'izao fotoana zao izay deserviavana an'le village francophonie ho atao ato. Hita ry voalaza tompoko ary ny profonay fa tsy nisy fantikana lalàna nataony matamin'ny lalao avalimana zany mihitsy teo tompoko satria nanaja ny lalàna amin'ny fifidianana ketraketra tompoko ary nisy didina voakany sianita tamin'ny volana May izay nilaza fa azo atao mampiasa solonanarana ka dia aiza ho aiza ao anatin'izay tompoko ny filazan'ny madame Rakotondraza Filalatina hoe mandika lalàna madame lalao avalimana tompoko. Tsy anjaranay ny temy hoe authentique io na tsy authentique io fa narotsaka io matoa io narotsaka io authentique io aminay fa raha mieritreritra ny ankilany tompoko fa hoe faux io araky ny lazainy teo dia la preuve incombe à celui qui s'en prévaut loi sur la théorie générale des obligations à Madagascar car raha ilaza izy fa faux na misy semblant de faux délibération izay narotsaka io teto anatrehanyity fitsaranyity tompoko dia anjara ny manaproveta amin'ity fitsaranyity fa nisy miosoka diso iny ary zavatra laingy eo amin'ny 20 kilometatra eo na 30 eo farafahaelina ny falavitrany miala ny tanàna Nambositra amin'ny 7 heures maraina zao ora hitantsika zao mpivarotra reto amin'ny sisiny reto hanatrika ny spectacle androany atoandro zay tafiditra ao anatin'ny lanonana na famadihana ihany koa nanokatra ny lanonana tamin'izany tamin'ny 20 ratoandro tamin'ny ray ora teo ny tarika mpanao hira evangelika zay avy amin'ny fiangonana tao toerana ihany ohatra ny fampisehoana lehibe isan-karazany reny fa izy fotsiny aty ambanivohitra ary gratuit maimaim-poana zao fampisehoana zao fa noho ny giadona ny amin'ny 3 ora tolakandro teo eo nampiakatra ny ambiance firme ary dia samy nanovokovoka nanao zay ho afany zay rehetra tonga teo
ity no lagnonana fetin-dagnonana hitako tsy dehibe zava-pisotro nahamamo loatra zany hoe nisy fa hendriny mpisotro efa manomboka miahendry ary de mahasahy plonge agnaty vahoaka misy ny sasany zao izy no atao hoe tata zao ray vahoaka manao ny fomba sy fanao ambiance zany. Manomboka mahazo vahana ny fifaninanana motocross eto Sainte Marie. Misy tanora izay mikambana tia izany motocross izany ka manao fifaninanana ary nisy mo ny mpanao cross avy any ivelany Sainte Marie tonga nandreanjara tamin'izany. Satroko mikarakara zay agnaty sampiamamadany aty normalement c'est sur la base manao organisation de nial zare de karakaranay zay tia moto de nagnaty zay tonga aty de ndola teto somary nidialidialy nangatangata karaha fitaova iasagna miaraka amin'olo de mbola misy olona mimihely de nandeha le course zay. Izy ny Godfrey Baguma 17 taona ary teratany Ougandais aretina trany Akibo no nanova tanteraka ireo faritra mitavany izay no mahazo azy io aretina ihany koa no manasokajy any Godfrey ho lehilahy ratsy indrindra teo amin'ny tantaran'ny Uganda rehefa nisy ny fifaninanana amin'izay olona ratsy tarehy indrindra izay. Salama tsara ary miaina tahaka ny olon-drehetra ity lehilahy ity. Mbola niotra lavitra noho izay nieritreretiny aza amin'ny fahombiazana teo amin'ny fiainana satria dia mpira malaza Uganda ihany koa ny tenany ankehitriny. Sebabi no anarana entiny sy ahafantarany rehetra azy eo amin'izay sehatry mozika Ugandese izay. Rakitsary maromaro atao no misy azy ary efa miparitaka ao amin'ny YouTube ao. Indrona nambady Sebabi niterandro ny vadiny voalohany izay niarahany efa taona tsy fahazakan'ilay vehivavy Cléma sy ny Aratsiny tareny no antony fisarahana tamin'izany. Ny taona 2014 izy no natao mariazy fanindroany tamin'ilay vadiny faharoa Kate Namanda efa enina ny zanak'izy roa hatramin'izao.